Hitanay zegny mety nataon'ny commune aminazy satria mitandre tsara ny feonay mamily teny ao anatin'ny bajaj io izy satria azo lazaina hoe maromaro izahay tena mamelona fivelomana aminazy io zegny ka ny raha misy zegny rehefa mpapresaka dia tapaka fa mety aminay fandaminana ary koa mety amin'ny besiny maro izay mikambana ao aminay amin'io fandaminana izay nataonay tamin'ny sorana zay ny commune aminazy iny satria tsy nanao jadony izy rehefa nandray ny fanapakevitra iny fa mitandrianay tsara misy izy dia misy afatra koa any namana rehetra zay sofera bajaj zany hoe mpitondra bajaj mba hiezaka hanaraka an'le lamy zany hoe le fepetra zany fampitondrana amin'le samy mahasofera. Makasiky ny ripieton zany normalement zegny ny prioriser eo amin'ny ripieton amin'ny barrière zegny ny olo handicapé ary ny cas d'urgence famoasainty zegny efa agnatin'ny urgence zegny ny autorité ary ny olo zay manana garage ao Ambatoloaka ka efa ody izy fa tsy mbola hoe ke mbola andeha hodigny agny izy de mazomboaka tsy agny zegny izy. Misy kare koa karaha ohatra le olo zay nitondra bagage maventra izy bakany tsy azo tsy hitondra lanjaigna de igny zegny azony aterigny zegny le olo nany fa au condition zegny tsy mitondra olo bakany agnaty agny miboaka satria maro be le manafo ty asa ato manjary magnaboaka le fikontagnana zegny ny favian-draha jiaby izy zegny lamy makasiky ny barrière tsendriky fa ny eo amin'ny parking normalement zay entrée bakary amin'ny distributeur ary ny tomobile zay iboaka normalement izy mihodigny amin'ny ilnan-tsignana io izy mangala droite-nany zegny izy rehefa iboaka zany izy mihodigny fo fa tsy mbola izy koa mandeha mangala ato gauche-nany ato kanefa izy mbola agnano arrière izy andeha aboaka. Ny proposition zay nataon'ny commune niany zegny hitanefa mamevagna ny fandriampahalemagna makasiky ny famoivoizagna zegny ato aminay ataontsika ohatra zegny ny bajaj ny tobily isan-karazany ataoko mety tsara zegny le proposition zay nataon'ny commune satria raha tsy managna parking ireo bajaj aby reo mety possible lasa embouteillage agny agnaty agny ary zegny ny système nagnanaovana io ripieton io. Ny antony tegna teto Ambatoloaka niany dia niaraka amin'ny Président Fokontany sy ny Ray Aman-dReny eto an-toerana amin'ny ty Fokontany Darsalam ty sy nireo chauffeur ny bajaj sy ny le olo fangataka tompony hôtel eto Ambatoloaka zany hoe zay ny antony diagna misy fangatagna zay nataony ny mpiaramonigny eto zay manana hôtel vaovao amin'ny magnakaiky ny barrière zany hoe isaka amin'ny aly indrindra fa kamisy juma sabotsy dia tegna marobe ny client mandeha ary ao amin'ny hôtel ao amin'ny Ambatoloaka ka noho le client maro zegny dia mandeha bajaj olo zareo na mandeha aty amin'ny hôtel na rehefa mody ka be ny tsy filaminagna mitabataba ny mpitondra bajaj amin'ny fiadivagna zegny client miboaka avy hôtel Ambatoloaka ao ka misy fitaterana zay atao namagna zany hoe voahelingeliny ny client amin'ny hôtel ka niany natokagna anaovana fivoriagna isiany marimatresagna amin'ny Fandaminana ny fipetrahan'ny bajaj mba hilaminy tsara ary tsy tabataba agneligneligny ny client ny hôtel zay manakaiky ny barrière ka zay zegny ny antony diagna teto nandamy izay fametrahana ny parking ny bajaj mangala passage ka voalamy izy io ny fagnaraka tsara ny andany sy ny akilany ny bajaj ny mpitondra bajaj rehetra na agnatin'ny fikambana agnatin'ny association zay sy ivelan'ny association dia samby ny aiky amin'ny fandaminana zay nataony azy zany ka engany mba hitohy tsara ny fiara-miasa ny fatsapahan-tegna fahatsiarovagna amin'ny fitiavagna fandaminana zay ka zay sy zegny ny azoko ambara mahakasiky ny zavatra natao teto.
Merci.